zao na eno namana anankiray ako momba nyty fasy mainty Antuliara ndresaka atao zareo te andresy lahatra ozy hoe ozy ny olona hoe ka zay ny teo io fasy mainty io teo amin'ny tany misy anay tsy narary zay tsy maty zay de ozy le tsy manina tenena anarany colonel Fanapera ny namako iny olona tao ambany fiadiko regny ozy hoe marina zany izy mbola tao anatin'ny kibotany teo ane tsy namparary tsy nafaty anareo fa izy mivoaka eo io ny problème raha isika mivory eto zao misy enimpolotsika eto zao izy raha samy mamoaka ny zavatra ao an-kibony tsy misy tafajanony eto tsika samy mivoaka daholo zay le lazako hoe misy loza mitatao tsy maintsy atao zay soroana an'le loza ka raha mbola lasa ihany moa le izy de inona ary no zavatra azo atao mba ampiena n'le loza efa niteneniko le io enina ambe folo taona zahay tompony anao étude de impact environnemental satria projet ndratsiraka ny QMM Rio Tinto Tolagnaro io projet ndratsiraka ao anatin'ny boky io salamizany koa ny Ferran Soalala projet io salamizany koa ny Serite fa tsy salamin'io nitondrako azy enina ambe folo taona zay nanao étude d'impact environnemental ny problème mipetraka de zao alain'ny olona le fasika alaindry zareo de raisiny le ilmenita miverina concentré fa tsy miparitaka ohatrany taloha ny monazite zay radioactif misy radioactivité ao mety misy uranium 238 ao zany zavatra zany hitondra leucémie hitondra cancer ho an'ny fort dauphin ary mety hitondra an'izany Antuliara raha tsy mitandrina ka mitenen'izany ve de hoe mitady toerana satria za manana projet hafa no io ozy hoe maninona moa tsy ataony cimenterie ny salary cimenterie asa hoan'ny olona mahazo asa io tsy misy radioactivité ka manao an'izany ve de hoe mitady toerana mitady transition azafady tompoko misy loza mitatao anjaran'ny olona mahiratra mahatsiaro tena tia tanindrazana milaza hoe tandremo fa misy an'izao tandremo fa misy an'izao zay le izy sia azadino aloha fa ity tetikasa base Tuliara ty dia tetikasa efa nahazo permis tamin'ny fitondrany président Hira Donald Mampianina ary izao fitondrana izao fa indrindra lay député zay miaraka am'izao fitondrana zao avy any amin'ny faritra tsy mandrefana iny no niaraka tamin'ny 73 député tamin'ny androny fa extermination zay mihitsy ny terme nampiasainy tamin'izay fotoana zay ny fanokafana sy ny effectivité ny tetikasa base Tuliara mipetsaka ary ny fanontaniana hoe taitra tamin'ny torimasony ve lay solombavam-bahoaka ny teny an'izany tamin'izany fotoana zany satria miatrika fifidianana ny antoko roa am'izao fotoana zao zay ndeha ataontsika hoe miady mafy ny azahoana ny Tuliara ville zao ny zavatra tsara fantatsika ny tetikasa base Tuliara dia hitatsika fa nandalo etape maro vao tonga tamin'ny fahazahoana an'ilay permis inona nahatonga atsika zany nihemitra tamin'izany fotoana zany dikan'izay zany misy zavatra mbola tsy voamaîtriser-tsika tao anatin'ilay tetikasa ary zay zavatra zay ny tokony hanokatra ny maso ny mpitondra am'izao fotoana zao fa tsy maika hanao promotion na IDE fotsiny na hoe tsy manambola dia faly ty andray vola fotsiny zany araka ny fantatra moho de vola mitetina 10 milliards de dollars no voalaza fa hiditra ho an'ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny fanokafana ny tetikasa araka nambara ministry ny Arena Kibony Tanomaly
ary vola mitetina 20 tapitrisa ariary no atoka ny fanjakana ho an'ny tetikasa ara-tsosialy. Nilaza nefa Durlin ao amin'ny antoko fiombonana fa sarotra ny inona fa tena isy fiantraikany amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy ny fanokafana io tetikasa basy toliara io fa tsy maintsy ny fanjakana fombe ihany no ahazo tombony. Ny ara-toekarena hisy tombony ho atsika le izy fa ny fanjakana foibe no ahazo tombony am'le izy fa tsy ny vahoaka ny fotony tompoko aoka hazava zay satria hitatsika angefa ny hetra am'izao fotoana zao de nalaina tena anivon'ny commune de ny zareo ao amin'ny impôt no hitrantrano resatsika zany no mitahaky azy am'izao fotoana zao ny mitandrina azy am'izao fotoana zao. Hitatsika ihany koa tany amin'ny code minier fa ambany be ny vola tokony hiditra eny anivon'ny commune zany ny anjaran'ny commune makasika ny tetikasa goavana ohatran'reto zany. Ka ny tiako tenena zany ao anatin'izay ao dia kely ny chance tena hoe hazahoan'ny CTD na collectivité des territoires décentralisés tombony amin'ity tetikasa goavana ty satria ny fanjakana am'izao fotoana zao dia fortement centralisateur. Dikan'izay zany ny tombony rehetrarehetra dia hakatia amin'ny fanjakana foibe fa kely fotsiny ny any fotony zany. Marihana fa ny énergie fioul no fantatra fa iara-iasa amin'ny fanjakana malagasy amin'izao fanokafana ny basy toliara izao ary orinasa amerikana no hitantana azy. Ahatra 30 taona mahery ny fivanarana eo amin'ny rotota dia ny fanjakana malagasy sy ny énergie fioul. Manomboka aty amin'ny tuiliara Sainte-Siny hatrany Amorombe any tuiliara 2 hatrany Amorombe any dia misy alana mike ao. Tsy gidro avao ny anatin'ny alana mike io. Misy ny atao hoe peuple mikea. Fatatsika fa zany exploitation minière zany dia mandeha ny produit chimique ao anatiny ao, mandeha ny radioactivité anatiny ao. Aiza le vahoaka malagasy ry tompoko? Ampy zay. Io zany dia harodanao miaraka ambeo tompoko lahy sy tompoko vavy. Zany hoe ty fitondrana HVM ty zany efa manakaikikaiky koa mihoatra ny zavatra nataony Hitler tamin'izany fotoana zany. Tena handripaka le vahoaka malagasy. Extermination. Zay ny mo mahalaza azy kokoa. Zany hoe ny culture atsika rehetrarehetra ao anatin'ilay toerana zany, na fasana io, na toerana fady io, na zavatra faune and flore mikasika ny plante endémique sy ny hazo rehetrarehetra. Misy hazo atao hoe mangarahara zay any. Hazo mangarahara io no fanaovanay ao tuiliara vatapaty. Cercueil. Zany hazo mangarahara zany tapahinao anatin'ny 3 andro ny hazo lehibe anankiray vao mirodana. Fa nampikaramay olo io olona eran'ny tanàna iny ny kapa an'le hazo rehetrarehetra tsy misy tsony zany am'izao tsika miteny zao anatin'ilay 3000 hectares kely sisa ny hazo azo ampiasainao. Dikan'izany tompoko lahy sy tompoko vavy dia mamoa fady mihitsiny inona ny azo tsika atao? Tsy misy tsony tompoko lahy sy tompoko vavy. Ho aiza tsika? Vahoaka malagasy tsy hisy tanitsika tsony. Tsy misy olona malay, tsy misy olona tsy tia an'izany fampandrosoana zany tompoko lahy sy tompoko vavy. Fa fampandrosoana atao anatin'ny fahamarinana, fampandrosoana atao anatin'ny fanajana ny mahaolona, ny fanajana ny culture atsika malagasy zay tsy tovitantsika amin'ny hafa. Fa inona ty zava-doza mahazo atsika ty? Exploitation minière no atao anatin'ireny ao. Tsy tokony hosakanana ny fampiasam-bola hitondra fampandrosoana tahaka ny misy ao Toliara voalohany sy faharoa hitonoka Roberto Toliarery no tsy manana tetikasa amin'ireo faritany eny eto Madagasikara ho izy nanome tsodrano ireo tanora 520 andeha andrato fianarana any Kenya androany any ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena mitatitra ny vaovao Rija Ravalonirina. Anome asan'ny tanora hanala ny fahasahiranana izay nitanjona amin'ny fisian'ny fitrandrahana reny ankivon'ny tany tahaka izao no ministry ny tanora. Rariny sisiny ratoanana ny tetikasa tahaka izao izy satria hitondra fampandrosoana. Ny zavatra mahafaly mahavelo ty olo eto androany. Tuiliara raika avao anatin'ny province enina ireo no tsy manana an'izany atao hoe orinasa mba mamelona ny tanora, manome asa ny tanora ao amin'izany. Androany rehefa tonga amin'ny fitondrana ny président Andry Rajoelina misy an'izao zavatra zao satria nampanantena koa izy tamin'ny Velirano fa hanome asa antsika tanora, hanala ny fahasahiranantsika Tuiliara.
tsika Tuiliara zay nametraky ny fanantenana rehetra tamin'ny présidente reo. Raha ny tsy hitsy raha toa ka tohanana ny zavatra ohatr'izao. Mipoly bakanareo rehefa vita fianara mianatra soa, mendrika an'izay image ny Tuiliara zay, manana traikefa dia mitondra an'izay traikefa zay hoentina hampideveloppe, hampivoarana amin'ny tanàtsika io. Tsy ho faralay intsony angamba ny Tuiliara manomboka eto. Ary indrindra hatramin'izay dia natao hoe cimetière de projet ny anaran'ny Tuiliara. Fa ninona zavatra ho tenenina, ninona zavatra mety hoe ho recadrena, satria be dia be loatra ny resaka mandeha ho ary Tuiliara. Resaka cahier de charge, resaka zao hoe resaka za efa nahita tsombotsomby lay recyclage na rano, tsy resaka produit chimique, tsy resaka tsy fiarovana na conservé fa fitenenana zavatra hita maso. Ka raha ohatra hoe misy zavatra tokony mbola ho jerena fitondram-panjakana ary tena mbola misy io jerena miaraka zay zavatra zay, fa kosa ny zavatra tsara aloha dia ny investisseur tonga eto amintsika omena assurance izy amin'ny investissement ataony ary accompagnena ohatrany zao ataony anareo zao. Anjaranay fitondram-panjakana no mijery hoe zao zavatra mety, zao zavatra tsy mety anatin'le société, anatin'le fondna fitarana an'le asa, anatin'ny code minier, anatin'izay condition rehetrarehetra hita ny fitondram-panjakana fa tokony hitondra soa ho an'ny firenena. Lors des négociations avec les promoteurs du projet Base Tuléar, il a choisi délibérément de sacrifier la souveraineté de Madagascar sur ses ressources naturelles et ses intérêts économiques au profit d'une société étrangère, au lieu de démontrer une volonté tout aussi farouche de protéger les droits et les moyens d'existence des communautés malagasy. Les communautés concernées et les organisations de la société civile signataires de ce communiqué tiennent à rappeler que pour le pouvoir exécutif actuel, autoriser la société Energy Fuels à exploiter la monazite pour produire des terres rares, en plus de l'ilménite à Madagascar, reviendrait indubitablement à faire des sites miniers concerner des zones de sacrifice afin d'assurer la sécurité énergétique et climatique de pays riches qui ont décidé de protéger leur propre population et environnement des effets néfastes de l'exploitation des terres rares et de les externaliser sur les écosystèmes et les communautés concernées de notre pays. Nous réitérons notre soutien indéfectible aux communautés concernées qui sont souveraines sur leurs richesses et ressources naturelles, en vertu du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples ratifiée par Madagascar, et ne cesse de réclamer l'arrêt définitif du projet destructeur Base Tuléar. Tananarive, le 28 novembre 2024, Centre de recherche et d'appui pour les alternatives de Rahaba ny vahoaka malagasy rehetra tsy ankanavaka indrindra fa itsika Toliara eto izahay fikambana toko be telo Teby Tongoa, Teby Vondrony, Teby Ilahe dia manamafy ny fanambaranay hatramin'izay mahakasiky ny fanohanana ny Base Tuléar. Eto zahay dia mampahafantatra antsika rehetra fa takinay ny sokafan'ny Base Tuléar satria tsy mananasa ireo tanora lahy sy vavy eto Toliara, tsy misy fotodrafitrasany eto Toliara, noho izany takinay ny sokafan'io Base Tuléar io. Ny antony mba hanana ny sy hanamora ny fiainantsika rehetra eto Toliara eto ny fisokafan'ny Base Tuléar. Ary fa efa nataonay ny fanadiadiana rehetra fa tsy mahafaty zao io Base Tuléar io, fa sakatsakana hataony tiany sasany hatao avao zao. Raha nahafaty io tsy ho nitohy ny KMM any Faradofay, tsy ho nitohy ny Amborovoy any Antamatavy, fa matoa reo mbola mitohy ary mbola miasa ny oro anatiny ao. Dikan'izay mampandroso, mahasoa, mahavelo ny fiainan'ny zanak'olombelo ny fisian'ny orinasa reo. Ka noho izany dia mangataky ny sokafan'ny Base Tuléar zahay fikambana be ny toko be telo, Teby Tongoa, Teby Vondrony, Teby Ilahe.
ity tanà toy dia iaraha manana havana iaby nareo avana-tsao tsy misy tsiholongo raha lahy reny raha ka tsy zahay ro honanosavy fa zava-misy iainana hatramin'izay ny fiarahana amy fasy mainty rano sotroe tany ambolea fasy mainty aby ambany ao ka dia takenay tsy misy atakandro ny hisokafany bazy toliara ary zahay toko betelo dia ao andamosy bazy toliara mandrakariva dia miangavy anao ray aman-dreny filoha-pirenena mba hanokatra haingana io bazy toliara io mba hahasoa sy havelo anay eto Toliara satria io ro andrasanay io ro andrandrainay ela loatsy zay hatramizay nanao fanadiadiana zay ka takinay ny hisokafany zany bazy Toliara zany anananay tombotsoa ambony hahatonga anay ho afaka amy velo maro isan-karazany sotra tomponay mankasitraka tompo. Fa mbola ao anatin'izay hatrany dia tsy niandrela fa dia vorolanona ny mponina sy ireo olobe ao Toliara nankalaza izay fisokafan'ny tetikasa fitrandrahana fasy mainty izay. Roso ny fampandrosoana ny amin'ny faritra Atsimo andrefana anatin'ny fiarahamentana nefa no afahana manatanteraka izany ho ireto olobe eto an-toerana ireto ary tsy tokony hisy fanelikiliana. Fikambanana maro no tafavoreto eny fa na ireo tsanasa satria ambony ny fanantenana. Fanampanazavana. Palailo anay zay bakao mitsiriry sy metera de projet Toliara senkenay tanora amizao fotoana zao zay satria zahay faritany Toliara farany zay manarena kibony tany ary nareo faritany limy reo tsy ampy anay laha resaky faninana tena hentea zay faritany mpanakarena zahay voalohany ankoatsy ny bazy Toliara zao feno harena taninay toy tsy mendrika anay ny jaly tsy mendrika anay ny tsy hananasa ka mangataka nareo hirosoroso bebe kokoa ankoatsy ny bazy Toliara amizay orinasa.